Almerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity manona ny fiadanan'ny tompo aminao dia amin'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa. Salama daholo ve tsika? Misaotra ny tompo hatranintsika mbola manana fotoana ahafahana indray miaraka ary ao anatin'izany feran'izany ihany koa dia mifampizaratra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ao anatin'ny tontolo fiainantsika izany. Androany dia hifampizara aminao ny mikasika n'ity tenin'Andriamanitra ity sy ny fototra iorenana izany mba hampatonga antsika tsy ho diso ao anatin'ny tontolo fanompoana n'Andriamanitra, hampatonga antsika tena ho marina tsara ny lalantsika sy izay rehetra tokony ho ataontsika izany. Fanazavana ny tonga dia hidirako mikasika ny karazam-panontaniana izay mety tsy azon'ny olona ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo sy ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ato amin'ny Mateo 5:20 misy an'ilay tantaran'ilay Virjina 10 izay efa mifampiresantsika herinandro vitsivitsy lasa izay, tsy haiko mety 5 herinandro ngamba na ohatrohatr'izay dia izy iny dia ho an'izay teo sy izay nanaraka tsangahan kely aloha ny tanana izay naheno an'ilay izy fampianarana mikasika an'ilay Virjina 10 ilay hoe matory sy ilay hoe inona moa mifo. Dia izy iny dia efa fampiresantsika tamin'iny vanim-potoana iny hoe Jesosy milaza hoe eo amin'ny andininy 17 hoe koa miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Dia hoy tsika hoe ny dikany miambina dia inona moa? Ina dikan'ilay miambina? Tena ho averina ve iny afatra iny? Dikany hoe miambina dia miaro tory. Zay ny atao hoe miambina. Dia nefa le tantara Virjina 10 resy tory. Izany hoe tsisy niambina akory izy rehetra. Fa le zavatra nefa ny dimy resy tory tafiditra. Fa ny dimy resy tory hafa tsy tafiditra. Sa tsy izay le izy? Rehefa vakianao le tantara 10 vavy izy ary raha naharitra ela mipapakatra dia resy tory ry zareo. Tsy resy tory ny 5 vavy adala, tsy izay na adala azy hoe adala reto satria natory. Fa resy tory izy 10 vavy. Dia tapitra amin'ny fanoharana dia hozy izy Jesosy hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Dia rehefa jerena le tantara tsy misy niambina nefa izy 10 vavy. Izany hoe raha ny tokony ho izy raha tsaraina amin'ny zavatra izay niainana sy ny zavatra izay hita maso teo dia samy tokony tsy tafiditra izy 10 satria samy tsy niambina. Fa le fandehan'le tantara sy lay resaka nefa dia zao lay torimaso izay nasaina ny aretandry zareo dia tsy lay torimaso araka ny fahazontsika azy fa torimaso hafa mihitsy no zavatra nitranga eto. Ka lay 5 voalohany dia antsoina hoe tsy matory noho ny amin'ny antony iray ary lay 5 faharoa dia antsoina kosa hoe matory noho ny amin'ny antony iray. Ny 5 voalohany izay nantsoina hoe Virjina 5 endry dia tsy matory filaza azy satria naninona izy? Na nanasolika fitaiza. Zay fotsiny ilay différence nge. Ao venareo aloha e. So dia manjembonjembo ny torimaso aloha. Satria ilay resaka eto fifohazana fifohazana lazao kely le namanao aloha fifohazana zao hoe fifohazam-panaty. Dia zao le resaka hoe le 5 endry dia reo ny atao hoe Virjina 5 mifo ihany koa. D'accord satria raha le fitilazan'i Jesosy eto raha ohatra ka le natory ny Yesu no atao hoe matory dia very ry zareo tsy tafiditra izy. Fa le matory lazain'i Jesosy eto zany dia tsy lay manjoandry zareo reo. Fa le Virjina 5 endry dia reo ny atao hoe Virjina 5 mifo na dia matory azy izy. Zay maha Jesosy an' Jesosy. Izy dia pilapila vaniny ohatr'izay
hoe reto matory fa ozy hoe tia mifo ka reto dimy reto mifo reto ary reto dimy reto matory reto fa ahoana zany Jesosy raha fijery masonay azy amin'ny fotsy miangatra ahoana rahalapetera no fijerinao matory izy miesona tsara miesona ary reto raha lajaona miesona tsara fa Jesosy manambary fa reto miesona reto de mifo ary reto miesona reto de matory de ianao zany mila matakatra le fomba fijerin'ny tompo ao anatin'le izy fa tsy ny fomba fijerinao no adaptena tsy ny fomba fijerin'ny tompo no adaptenao amin'ny anao fa ny fomba fijerinao no adaptena amin'ny eny tompo d'accord ve tsika sao de miesona ianao aloha ao anatin'le resaka tenin'izao voalohany zao vo 10 minitra zay adimy zay mbola misy 30 minitra ao ambadika zao fa zay aloha le fomba fijerin'i Jesosy zay azavaiko aminao satria raha le fomba fijerintsika fotsiny de samy éliminé daholo izy folo fa le fomba fijerin'i Jesosy amin'izay reto dimy matory reto mifo ary reto dimy matory reto matory ny atao hoe dimy mifo dia dimy manana solika fitaiza d'accord ve zay ihany mahasamy hafa azy tsinona ka ary ny atao hoe dimy matory de dimy tsy manana solika fitaiza d'accord ihany koa ve baiboly mitovy ny atsika fa tsy hoe hafa ny anao de hafa ny anahy fa zay zavatra hitatsika ao anatin'le izy inona ny afatra raha lasena bavy ao anatin'le zavatra aloha teboka voalohany indrindra ny atao hoe fifoazana dia lay olona izay natongavan'i Jesosy Kristy ny ao anatiny ao de lasa voavonjy izy de nandray mifamonjena izy tonga sainy izy ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy ozy izy le zanakadala rehefa tonga sainy tany amin'izay nisy azy tany indray ty za miandra ny sakafony kisoa nefa mimpanompo ny raiko any mihinana de ahody ozy izy ny fahatongavan-tsainy zay le zavatra nitranga teo amin'le zanakadala reto olona ny atao hoe fifoazana voalohany indrindra de fahatongavan-tsainy fatsapanao ao anatinao hoe izy ianao zay le zanakadala iza satsay iza ay tsy mpiandro kisoka ia ay tsy namao kisoka ia ay za tsy natao hinana voankazo hinana fihinana kisoa ay za tsy natao hoe tsiriritra eto iza moa kiso izy de ny valiny any le izy manana ray andeha ahodiny amin'io raiko ny fifoazam-pana de ny fahafantarana hoe iza moa ianao ary tsy misy mampafantatra anao hoe iza moa ianao akoatra ny rainao zay tsy manandray de tsy afaka ny afantatra hoe izy tsy afaka ny anapa-kevitra tampotampoka teo fotsiny le zanakadala ndeha hody any amin'ny raiko nefa le rainy tsy miexista tonga de ndeha hody any amin'ny raiko de tonga ny amin'ny rain'olona any izy de ozy ry raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao mahazo teny marary any fa izy elahy raiko amin'ny ahoana aza atao hoe ny vadiko zany fa ady tsy vita hoe zanaka avitaizy ty manao raiko ty fa tsy normal zany fa le zanany ihany ny mazomody eo atratrany ray ny olona anankiray rehefa toriana ny filazantsara tsy afaka no tonga ny sainy raha tsy misy asan'ny rainy ao anatin'ny fony mampody azy de mampiverina azy rehefa tafaverina amin'izay izy de zay izy ny atao eo amin'le fahatongavan-tsainy iny izy ny atao hoe taitra amin'izay iny izy ny atao hoe mifo ary iny izy ny atao hoe manana solika fitaizo zay le izy iny ny fahateram-baovao tonga teo anatrehan'ny rainy izy tafody somatsara tao amin'ny rainy tafody somatsara ho atsika zay ao amin'ny fanjakany lanitra tafody somatsara ao amin'ny fanjakany lanitra nateraky indray nandray ny fanamasina zay ianao no atao hoe tafaverina zay ianao no atao hoe ny foa zay ianao ny atao hoe nateraky indray io tsy avy amintsika io baiboly milaza an'izany tsy avy aminareo zany tsy décision personnel zanao azo tapena le dadany mihitsy ny vavany raha io fa natrehan'ny lanitra sy teo natrehanao tsy mendriky ny atao tavy raha io isa okzay tsy zay ataonao fa zay ataoko fa nahiteny fa zato farivo ary ianao ko za tsy apody anao tsy mody anao fa rehefa tonga eto ianao de fihiniko ianao de ampidiriko de zay amin'ny manapa-kevitra ry mpanompo
tafodiny zanako esoriny akanjo iny meo akanjo vao izy asivokapa izy vonoiny ombona fa asivperatra ny tanany décision personnelle n'Andriamanitra dia tafaverina za ihany koa ianao ihany koa tsika ihany koa décision personnelle n'Andriamanitra dia mifoa isika dia mahasolika fitaiza isika dia zay tsika natao hoe mifo voalohany indrindra hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izay tsika fa hitako fa efa mifo ianao lazao kely namanao vita amin'ny paster fa mifo ianao hoe ny tapany faharoa anatin'ilay izy amin'izay dia zao ny etapy voalohany aloha dia lala fananana solika fitaisa eo zany le différence ty solika fitaisa ty tsy solika fitaisa mitohy amin'izay le lalao miandry amin'izay fiaviny ilay mpapakatra aprehitra le solika mampiditra andry zareo hiditra ao fampakaram-bady dia miditra ihany koa iny dia arindrina amin'ny varavarana rehefa avy eo ny etapy faharoa tao anatin'le tantaran'le Virjina anankifolo dia zao rehefa nandroso amin'izay ny fotoana mino mihitsy ny afa tamin'ny voalohany nambara tamin'ny zareo nanana le solika fitaisa izy falifaly be izy folo vavy itsena mpapakatra sika so satria mantsy ny fandehala izy filazany tsara tena tsy akifity fa toriana daholo zay azo hitoriana rehetrarehetra fa ao anatin'ilay olona hitoriana sa zay everina fa resy lahatra dia misy dimy adala ary misy dimy endry zay fandehany dia rehefa nandeha ilay izy samy niandry teo izy folo vavy mety samy namonjy fotoam-bavaka zay zany fandehan'le tantara mety samy namonjy fotoam-bavaka samy mihira sasany niditra groupe de louange sasany niditra groupe de jeunes sasany niditra mpitory ny filazantsara zay ny ambaran'i Jesosy ny boky Matthieu toko fafito any misy olona be dehibe nge ho avy ao anatrehako dia ilaza zay nge fa nanao asa be dehibe tamin'ny anaranao Virjina folo reny samy nanao zay tokony ho atao daholo ary zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny vary sy ny tsiparifary dia mitovy ny paoziny zany hoe tsy afaky no hitanao ao anatin'ny groupe de louange mihitsy hoe ihany ohatra ny tsiparifary mamalana zany tena feo anaty tsiparifary mihitsy ny zany fanenony zany feo faharoa amby telopolo na ny klaviera very hoe zary misy an'izany eo anelan'elan'le mainty sy fotsy le feo enjana ty zany fotsy ty mainty tsy hitanao zary hita amin'le lavaka ve zany feo zany tsy miexiste eo amin'ny clavier le feo fa tsy any le différence le vary sy ny tsiparifary tsy any le différence le dimy adamina sy dimy indry fa miara-mandeha eo izy ro sampidera zany ny tenenan' Jesosy hoe misy roalahy miara-mandry ara-panahy ny resaka misy rovavy miara-mitotovary ara-panahy ny resaka fa tsy hoe mirahalahy nareo ao trano dia efa maharatsiratsy maso ianao hoe tena za andeha fisetavera fa ara-panahy zany zavatra zany miara-manompy eo zany nge le resaka miara-manompy eo davita ary lasan'izany hoe tena tsy napoziko hoe ianao mpiaraka mandeha amiko any am-piangonana no namitaka ianao le mpiaraka midera amiko amin'ny tompo samy nanandra-tanantsika ny anao ary avo kokoa noho ny anahy tamin'izay fa miaraka eo miara-mandeha eo Virjina dimy adala sy ny dimy endry fa tsy hita mihitsy hoe izy na hoana tsy azo jerena le endrika fa miara-mandroso eo tao ampivoany tao amin'izay dia restory izy folo vavy miaraka restory ihany koa isika rehefa tafiditra ao anatin'ny tontolo fanjakany lanitra raha lasiana bavy le amin'ny voalohany amin'ny fiarahana amin'ny tompo iny tena mafana ny ao anaty sa tsy zany tiandra mihitsy ho fotoam-bavaka raha tsy niaina an'izany ianao mbola tsy niainanao zany le tena contact an' Jesosy mbola tsy tena heninao zany fa rehefa tafahoana marina amin'le fomba filazako anazy hoe amin'io Jesosy ny Zakaiosy io ianao mahavita manao ny tsy fanao ianao ary fonao tena midoboka ny hafanan'ny fonao tena heninao mihitsy any anatinao iny za tsaroko mihitsy ny tamin'iza tena voanandray an'izany fitiavan'i Kristy zany mamanay manana kasety be dehibe dia efa tamin'ny 1992 ireo kasety ireo ny tao aminay fa za mbola tsy te halala zay fivavahana zany dia jereko fotsiny le izy mamanay mihaino an'le izy dia fa nanomboka amin'izay henoko ny asan'i Kristy 97 98 tena efa nirehatra tany anatiko tany nandramako amin'izay le kasety amin'ny mamanay dia misy tononkira le izy dia arahako bataiko bafy leo dia apetrako eo ambony fandriana ataoko maximum volume zaharery amin'izay mihainao tena henoko fasambara fanako zany atsaranao ry Jesosy nisy an'izany tato amin'ity trano ity nandritry ny 5 taona fa tsy fantatro akory henonao any anatinao ny firehetana tsy andrinao ny fotoam-bavaka mivavaka ianao adiny ray fa tena henonao lay hira hoe hafaliana manahoana zany orairay
manatrika ny fiandriananao raha mandoalika ivavaka ao tompo iresaka aminao sakaizako raha mbola tsy nanandrana an'izany mbola be dia be ny chance hoe mbola tsy tena tafahoana amin'i Jesosy fa rehefa heninao ilay tsiro le amamany zany hoe tena contact personnel amin'ny tompo zany ao ianao heninao izay fa rehefa mandroso ny andro fotoana 2 taona 3 taona manomboka memesy zajatra manomboka tonga zay ny torimason'ilay 5 endry zay manomboka tonga ny torimason'ilay 5 endry zay lay fiderany efa manomboka raha lasitraka ve tsy mahena tsy mahay afatsy miboky loatra an'izany maninona izy io ny ahodiny indimy ohatran'io raha tsy matin izy tio ko ataotry zany eo foana eo matidilotra raha disika dia efa goka fa manomboka mahita kritika fa manomboka mahita zavajavatra miesona zay le 5 endry manomboka matory izay manomboka matory efa manomboka tsy mety manompo intsony fa efa manomboka be excuse iny tsy votery hoe ohatr'izay foany tsy votery isan'andro io tsy votery ohatr'izao zao lazaiko anao anatin'ilay izy isika rehefa voavonjy dia olona mifo isika no anaran'izay fa ao anatin'ilay olona mifo dia mbola misy miesona misy vanim-potoana miesona ilay olona mifo engany ho azonao ny zavatra zay ambaran'ny tompo fa za aloha mahazo le tiako lazaina fa tsy haiko raha tafafipitany anatinao any fa misy fotoana miesona ilay olona mifo ny anaranao dia mijanona olona mifo satria ianao manana solika fitaiza amenna azonao alohatry ngambe ny atao hoe olona mifo dia manana solika fitaizaka na miesona ary ianao dia mifo foana ny anaranao zay nanaovako le fanoarana dia ny voalohany hoe reto 5 reto dia mifona dia miesona ary izy ary reto 5 reto kosa dia miesona na dia miesona ary izy manomboka azonao ve rehefa nandray famonjeny ianao dia olona mifo ny anaranao ary olona miandry mipapakatra foana ny anaranao rehefa nandray ny famonjeny ianao fa tsy hoe lasa miesona dia lasa matahotra no verindray rehefa aveo no tsy ohatr'izany ny famonjena tsy zay ataoko fa zay natao no tsy rehefa tafiditra tao an-tranony rainy akory le zanakadala dia lasa izy ohatra nihinana le voankazo finankisoa na finankisoa paiso poma dia zaka mihinana paiso poma tsy hinana ny tia fa so dia lasa tsy zanakadada indray no rehefa tafody izy dia zanakadada foana ao an-tranony ray izy dia zanany foana fa ilay zavatra zay ataony ao tsy mamaritra ny maha izy azy intsony efa nisy fotoana nanao fanoharana tahaka izao hoe ny renim-pianakaviana sy ny mpanampy dia mitovy ny asa ataony ao anatin'ny tokantrano fa tsy teny mihitsy ianao hoe mpanampy ny renim-pianakaviana ary tsy teny mihitsy ianao hoe neny amin'ilay mpanampy ao an-trano fa komba betsy-komba hoe zetiny ataonao neny ay samy manana ny toeran'ireo fa mitovy ny asa ataony dia mitovy amin'izay koa le verjina 5 adala sy ny 5 endry samy miesona izy fa tsy mahafafa ny maha 5 endry any 5 endry ny fiesonana azonao ve tsy hoe lasa adala izy satria natory dia le adala indray ny fo dia lasa endry indray dia efa madibadika teo ny toerany fa zay hatramy voalohany dia hatramy voalohany ny solika fitaizany namaritra ny zavatra rehetrarehetra ka isika rehefa nandray solika fitaizany famonjena avy amin'Andriamanitra dia olona mifo isika amen fa eo amin'izay tsika misy safidy amin'izay ny famonjena Andriamanitra no mikasika ny fotsika fa ny fifohazana dia isika no misafidy zay ny tenenan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny bokin'ny Efesiana 5 hoe mifohaza ianao zay matory mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy le virjina 5 adala zany dia nomena solika fitaiza fa soavana nanomezana azy aniny fa ny fifohazany kosa ao anatin'ny fiainany dia izy no manapa-kevitra zany hoe raha mandeha amin'ny fahazarana ny fiainanao raha mandeha amin'ny fombafomba ny fiainanao raha efa tsy misy aina intsony ny vavakao mila manao décision ianao ry virjina 5 endry hoe ifo eto amin'ity torimasoko tia fa tsy hijanona tory satria maninona misy ilan'ny tompoko
matoa velonay, matoa mbola afaka manombo, matoa mbola afaka manao ny zavatra rehetra, matoa salama tsara. Dia hoy izy Jesosy nyresaka hoe tony mamona tsy marina azonareo sakaiza, matoa mbola toy izao tokony azo sakaiza. Jesosy eo hiala amin'ny toromasom-panahy koa, hiala amin'ny fahavariana koa, hiala amin'ny fiainana izay mandeha ho azy tsisy tsirontsony ny vavako. Manomboka androany anapa-kevitra hiresaka aminao Jesosy eo. Tsy hijanona eto amin'ity toerany fatoriana ra-panahy ity intsony na tsona ho ifoa dia ifody koa hiaina n'le fiainana tianao hiainako. Misy olona vaovonjy raha lasiana bava fa zao ny ambaran'ny Korintiana 1:7 toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Satria maninona hozantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona ozy izy ndray androany. Raha maharitra ny asany dia mahazo tombony izy, fa raha levony ny afo ny asany dia ho faty antoka izy kanefa ny fanahiny ho vonjeny, satria tsy mampiova ny etahany ny asany. Azonao ve zany? Tsy hoe restory ny dimy endry dia lasa tsy aksepte indray izy. Tsy hoe restory ny dimy endry dia hoe mety aty le solika, fa nareo arabe torimaso be daholo ka taty indray solikako. Andriamanitra manome dia izay omeny izay foniny. Fa eo amin'izay ozy izy ny ambaran'ny apôstôly Paoly Korintiana 1:7 raha tsy diso ako. Raha tsy Korintiana 1:7 dia Korintiana 2:7 jereny. Ho zantoetra amin'ny afo ny asan'olona. Raha maritra ny asan'olona mahazo tombony izy. Raha tsy maritra fa levony ny afo ny asan'olona. Inona le levony ny afo ny asan'ny olona? Restory ny virjina dimy endry. Tsy navokatra n'inona izy. Na zara raha navokatra. Ianao ve ny antom-pisianao Jesosy Kristy dia manaky an'izany ve ianao? Za tsy manaky an'izany. Fa raha mbola velonaina hozy Paoly ny laza ary tena tahaka ny nanozona ny tenany mihitsy izy, fa lozako raha tsy mitory ny filazany tsara. Hozy izy Paoly ny laza Korintiana 1:7 na dia fa olonafaka amin'ny rehetrarehetra ary ny tenako mbola atolotro mpanompony izy rehetrarehetra ihany ny tenako. Zany atao hoe virjina dimy endry tsy manaiky torimasom-panahy. Tsy hoe libra, tsy hoe voavonjy milamina koa jerinaka miandry ny fiavian'i Jesosy sisa. Hozy pastera hoe voavonjy. Ao anatin'ilay tantara misy sary ohatran'izao zany tahaka ny sambo fiara. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra mampitahan' Jesosy Kristy amin'ny sambo fiara. Zay tafiditra ao anatin'ny sambo fiara io dia voavonjy. Amenna. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao, anjaranao no misafidy na hiasa ianao anatin'ny sambo fiara na atory hiala sasatra. Laza amin'izao. Fa raha tena voavonjy marina ianao tsy mety aminao ny matoritory anaty sambo fiara zany. Fa ny mety aminao Noa efa tafiditra. Fina nataony Noa lasa indray izy mivoaka ny tokotany ny antsoantsony olona midira reo olona. Ho avy nge hitondra drano io. Jerenao Noa efa assuré azo Noa natao sa tsy azony natao niaraka natoritory ny tsotsotra tao. Velarina ny tanty ary atapony ary dia miandry sehy efa avotritsika. Atsona daholo ny ankizy ao rakizy manararota. Tsika nge efa milamintsika andao toritory atao amin'ny sambo fiara, fa tsy izay nataony Noa. Fa nataony Noa tafiditra amin'ny Bible lasa izy ny antsony olona indray ore olona. Ho rava nge zao tontolo zao, ho potika nge zao tontolo zao isan'andro Noa mandra-pahatonga amin'ny vanim-potoana. Zao mihitsy ny fanambarana ny amin'ny Genesis 9 sa 7 ny diny anjely amin'izay ny varavara sambo fiara. Zany hoe décision avy any an-danitra. Zay vao nampitsahatra ny Noa tsy hiasa intsony na napa-kevitry Noa ny fo. Azonao zany. Afitsika ataony miaina fotsiny nandray famonjena miaina fotsiny ho any an-danitra tsika. Amena. Fa mandra-pahatonga an'izay fotoan'izay hanao inona ianao? Tady vola ve? Tady izay mahasoa ve? Tady izay metimety ve? Mora simba sy mora longa izy zavatra rehetra. Androany ianao zao mahazo zao tsika Desambra mba jereo nge le akanjo vidinao tamin'ny Krismasy tamin'ny herintaona. Tamin'izany ianao faly be na tamin'ny roa taona faly be ianao nahazo azy. Fa avereny le fifaliana taloha iny raha tafaveriny. Avereny le faly be, jereo indray le izy dia avereny le faly be. Fa rehefa mijereny iny ianao ohatrany tsy tena tsara makaiza akory te. Za koa zany dia tsy azoko mihitsy.
ohatr'izany daholo io zavatra rehetra tsy fantatro ianao raha mba miaina ohatr'izany fa za aloha miaina an'izany zavatra zany d'un coup d'œil masonao fotsiny mijery ary 7 metatra ohatrany tsara azoko antoka mihitsy mozy ahako le tantarany Adama sy Eva nitazana avy vo mainka nitokafan'ny biby lava tsara tare matehinana mahendry fa nkepohana le voankazo ohatrany tsy hitako loatra ohatrany le paiso ary nohatrany tsara kokoa noho ity raha voafitaka sika dada raha voafitaka sika zany nge fiainana eto amin'izao tontolo zao zany ve ny andanitsika andro zany ngeny atao torimaso varina miasa mandrara io ny tena mahavarina raha ny ankohonana indray moa mahavarinako maninona fa ny tena mahavarina antsika nge ny asa mandrara io fitadavam-bola vola tsy ho tapitra io fitadiavana azy mandra-pahafampitapitra ho fofinainao tady vola foana ianao mandra-patatitra ho fofinainao anao telefona nagorisagorisan'ity foana ianao no marika ny mety iovaova fa zay ny azo antoka ho atsika amin'izao vanim-potoana sy génération zao anagorisa foana zay fiainantsika gorisa karatsakaratsaka dia mitady évolution mitady zavatra foana zany atao torimasom-panahy fa isika omena fotoana isika ampianarina ny afatra sambatra isika mahazo afatra tahak'izao tsy sambatra ianao manana ny paster tovo za messager fotsiny tsisy olona mihitsy ny sambatra be manana an'le mpanatitra taratasy ny posta hoe tena venao kalankely aloha sambatra mihitsy manana anao mpanatitra taratasy fa le mpandefa taratasy no mahasambatra anao hoe inona ndefa azo fa tsy le postier mihitsy zay postier fotsiny tondra ny afatra tia ny afatry ny tompo anao ary ny afatry ny tompo anao mifoazy ianao manana antom-pisina ianao fa tsy velombeloko azy fotsiny tsy mahazo tsirony amin'ny fiainan'io ianao raha tsy velona amin'ny antom-pisina mivereny ianao mitady an' Jesosy amenna vereny ianao mikaroka azy aoky rehetra mifonao hikaroka azy aoky rehetra mivavaka mifonao fa zany mifahavelomanao ary zany mampahalezy ny ao anatinao ao tsy mampahalezy ianao ny mahazo an'izao mahafaly ny nofinao io vetivety fa tsy henonao mampiadana anao fa ny mampiadana anao ny manana fifandraisana amirainao isan'andro mifoazy ianao zay matory manatsafiditsika rehefa tafiditra tsisy mahaisotra n'lay etantsika mahavirijinina dimy endratsika zay nomenatsika afa amin'Andriamanitra fa ianao kosa manatsafidy na ifo ianao na ianao hijanona tory na ianao hijanona amin'ny état spirituel anao dia hiandry androny tompo amin'ny fomba milamindamina na ianao anapa-kevitra taka afaka amin'ny olona rehetra aza ny tenako je suis libre anareo indray ny tenako mpanomponareo zaho izy afaka manao zavatra rehetra azoko atao fa zao za manapa-kevitra hanompo anareo inona ny ataontsika ito amin'izao tontolo zao virijinina dimy endry isika inona ny andanitsika amin'ny fotoana tafiditra ao amin'ny samby fiaritsika anao tahaka Noa avy atsika hiasa mandra-panidin'ny anjela sy samby fiara inona le endrika le mandra-panidin'ny anjela sy samby fiara mandra-piavy ny décision an'Andriamanitra andrava zao tontolo zao apiditra atsika amin'ny fanjakan'ny lanitra sa hitsotsotra ao anatin'ny samby fiaritsika fa raha za manokana mba te hiteny tahaka ny Paoly falozako raha tsy mitory filazantsara fa Kristy ny antony havelomako ary fahafatesana anao zay tompony la izy tena réflexion anao zay tsy mampatahotra anao zany mihitsy ny ianao any amin'ny elo ianao zao no tsy antoka zao zavatra zao zavatra fahamarinana tsy azozongozonina mandrakizay ny famonjenantsika dia tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra fa nambarany zany tsy zay ataonao sy zay tsy ataonao fa zay nataon'Andriamanitra ho anao rehefa tsapanao zay nataonao Andriamanitra ho anao dia ozy izy milaza ny Jona 10 tsy misy mahaisotra zay eo apela tanako za manome azy fiainana mandrakizay ary tsy ho very izy mandrakizay raha fiainana 10 taona ny rahanao tamin'i Jesosy mandrakizay ve zany 10 taona valio amoe raha fiainana 12 taona ny rahanao tamin'i Jesosy dia navotsitra le izy mandrakizay ve zany 12 taona ka tsy nandray an'le mandrakizay ianao matoa 12 taona dia lany ny crédit fa raha mandrakizay no niraisinao avy tamin'i Kristy hatramin'ny farany zany mandrakizay zany dia rehefa noraisinao zany zavatra zany dia eo amin'izay ianao no manapa-kevitra ary virijinina dimy endry atory asa ifo
iaina ny antsony Kristy aya saijanona amin'izao fotsiny. Misy tenin'Andriamanitra zay manambara tahaka an'izao hoe tsika natsona ho afahamasinana mandehana araka ny fiantsonanareo. Misy an'izay ao Baiboly sa tsisy? Mandehana mendriky ny fiantsonanareo. Inona le appellation, inona le fiantsona? Olona masina ianareo. Dia mandehana amin'ny fahamasinana. Jereo tsy mitovy amin'ny fomba fijery zao tontolo zao sy fivavahana hafa, fa fivavahana hafa na dia ny religion raha kristianisme dia milaza fa olona masina ny olona anankiray rehefa tsara fitondrateny sa tsy zany. Olona masina ny olona anankiray rehefa endry tsara ny fiteniny. Tsy mba misy teny jatovo zany no voaka ny vavany, fa rehefa miaraba izy miaraba tompoko. Olona masina zany. Fa raha vao ny olona manao fomba fiteny hafa, salut salut, any koa ve dia fahamasinana. Tsy masina zany. Zany hoe ilay zavatra izay ataon'ny olombelona faritana amin'ny zavatra izay ataon'ny olombelona. Fa ny ao amin'Andriamanitra sy ny ao amin'ny filazantsara kosa dia zao hoe mandehana mendriky ny fiantsonanareo. Nareo dia natsona olona masina. Mbola tsy ary akory ny fanorena zao tontolo zao. Dia efa natson'Andriamanitra ho amin'izany isika olona masina. Ianareo kosa ozy izy dia firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Fanjaka pisorona. Mbola tsy nisorona akory ianao. Mbola tsy nisorona ianao. Dia efa lazaina fa fanjaka pisorona. Mbola tsy malala izay fahamasinana akory ianao. Dia efa lazaina fa firenena masina. Efa nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany nefa ianao mbola tsy nanolotra ny tenanao akory fa efa nisafidian'Andriamanitra ho ao aminy isika ozy izy. Efesianina 2:4 hatran'ny fony mbola tsy ary fanorenana zao tontolo zao. Natsona ho masina ianao dia mandeha fahamasinana. Natsona olona mifo ianao dia mandeha fifohazana. D'accord ve? Fa tsy hoe le fihetsiketsehana be ataonao io ny atao hoe fifohazana. Tena zanak'Andriamanitra marina. Fa natsona aloha ianao. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Mena aloha dia zay ho asaina manome amin'izay. Tsy mitovy amin'ny lalàna. Ny lalàna raha ataonao zao ho tonga aminao soa aminao zao fitahiana zao. Raha tsy manao an'izao ianao ho tonga aminao zao oziny zao. Fa nen'Andriamanitra omeko aloha. Zay le zanak'adala. Tonga dia dada avela zahay taty le serpillera, taty le brosy, taty le zao, taty le zao, taty le zao. Ataoko daholo ty rehetra ty. Oziny dadany hoe oka aloha. Raha zao endriky inga zao i brosy ray metatra kary inga dia hitsipaka. Fa zao alohan'ny hanina. Mila ny ompitiavana aloha. Mila sasana, mila mandro, asina peratra. Nga izy nanao ninina mendrika an'izany. Nga Paul nanao ninina mendrika ny etsona azy ho apôstôly, mpanenjika ny fiangonan'Andriamanitra ngizy fa tonga dia nenjera teo ambony soavaly dia nanehoan'Andriamanitra fitiavany. Any amin'ny androny jaune ny misy hoe mamoazy aloha vao mendrika ny fibebahana dia zay nareo vao atao batisa, zay nareo vao atao azo. Fa nen'Andriamanitra dia amin'ny filazantsara omena aloha. Atsona olona mifo ianao aloha dia tenenina amin'izay ianao izao efa natsona olona mifo ianao dia aza matory aza matory fa mifoaza amin'izay. Amen. Misy zavatra voarainao viza androany taontsika hitsangana hivavaka dia resaka amin'ny tompo hoe tompo ny antom-pisiko ny momba rehetrarehetra. Raha matory ianao raha heninao za Jesosy tsy te hatory intsony hoe raha heninao kitoto fianam-panahinao tato ato resao mihitsy ny tompo tsy hatory intsony tsy te hanao kitoto intsony tsy te hiaina amin'izany zavatra zany fa te hiaina araka izay nentsona zanak'Andriamanitra tsy manao kitoto. Zanak'Andriamanitra mandeha fahamasinana. Raha heninao fa misy fahadisoana be deaibe, misy fahotana mety hiainanao mihitsy, misy fahalemena hiainanao, ajanony za manomboka androany. Resamy tompo hoe tompo hiaina amin'ilay niantsona manomboka androany. Tsy hatory ao anaty sambo fiara fa anao tahaka Noa hiasa aloha mandrapity ny varavaran'ny sambo fiara. Samy miresaka amin'ny tompo ankehitriny. Raha maniry arivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.